Jesús ya di paisora ne nyanarano ankalazane nyanarano anmezale funnaite nyanarano nyanya venir a me Jesus di paisora ne nyam fate sina zente watono paisora ne masaya tu so Sereja na tono sembula watono dei sora neni anarano saad sereja fana tono talu zena tono anjuan arzea tono rampits tupu te fai sora neni ano saad mankasitraka Jesus ya misaotra Andriamanitra fa tsara ianao sady mpanoany tsara ary mendrika ho diraina sy ankalazaina amin'izao fotoana izao te hitona anao za hoe ndao tsy hideran'Andriamanitra ozy ny tenin'Andriamanitra zao olona noforoniko ahy izao no anambara fiderana mino afa olombelona noforon'Andriamanitra anao manana antony hiderana ananjy atsika izy no mampazava ny andro izy mampifandimby ny andro sy ny alina izy le alfa sy omega izy le fiandohana sy fiafarana tikanao androany hideran'Andriamanitra ataovy mipololotra avy amin'ny vavanao mihitsy ny fangindraindranao ny Andriamanitra ao ny olona zao tontolo zao magnindraindra ny Andriamanitra tsy megnatra tiako anao androany ho saya hideran'Andriamanitra saya agnambara ny fahatsarany hidradradratra mihitsy hoe ianao Jehova o lay alfa ianao le omega ianao le tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay raha eo midera sy mankalaza ary manome voninahitry ny anaranao zay ianao le Andriamanitra tsara ianao le mpanoany tsara ianao le mpanasoa sady loharano-tsoa ianao le Jehova Rafa mpanasitrana ianao maro aminay reto tompo mandalo aretina fa sitranonao maro aminay reto tompo miatrika ady fa ianao le Jehova mpiady mahery tsy mamelanay miady rery raha eo mideranao zay mankalaza anao manome voninahitry ny anaranao mideranao zay tompo fanantsonao isan'ny mpanomponao maro tompo ny olona magniry te hivavaka tsy afaka satria mbola voafatotra izy fa zay tompo anafahanao novanao ny fatoranay raha eo midera sy mankalaza ary manome voninahitry ny anaranao zay atolotra eo amin'ny voninahitra ianao le mampisokatra ny ranomasina ianao le Andriamanitra mipetra any an-danitra avipetraka ianao fa iva fijery hitanao ny fiainanay tsirairay avy fantatrao ny momba anay ianao misahirana mikarakara sy mikolokolo anay andro manala raha vao misokatra ny masonay tompo dia ianao miandidy sy miandraikitra ny fiainanay ianao le miteny fa mandra-pahafotsy volinay dia ianao misahirana aminay tompo derainay ianao tompo ankalazainay ianao tompo asandratray ny anaranao androany omenay voninahitra ianao le alfa sy omega ianao le fiandohany zao rehetra zao teny vavanao no mampitoetra sy mampaharitra izao rehetra sy mampaly masoandro ena ny any an-danitra azy teny vavanao no miasina androany tompo mideranao zay fa ianao rery ihany no mendrika ho deraina ianao le nahary ny zava-boary rehetra ny masoandro ny vola amankinta tendrombohitra samy asa ny tananao akoire ianao mampahoratra ny mideranao zay tompo mankalazanao manandratra anao zay aryvoninahitra ny anaranao satria mendrika anao samy rery ihany izany sandraha Ooh.
amin'izao fotoan'izao anomboka angataka ny famenoan-kery avy amin'ny fanahy masina. Tsisy zavatra vitantsika eto raha tsy fanahy masina mameno atsika. Angatao fanahy masina hanafiery anao androany. Tsy amin'kery, tsy amin'ny katanjana ozy ny tenin'Andriamanitra fa amin'ny herin'ny fanahy. Fanahy masina le omniscient, izy le omniprésent, izy le afaka mikarakara sy mikolokolo ny fiainanao, izy le afaka mamangy anao amin'ny mangingina. Angatao izy androany ameno anao. Fanahy masina indreto izay miara-miondrika, miara-manaiky fa ianao ilay tompony hery, ianao ilay faratamponkery, ianao ilay nirahina hanafiery anay. Androany fanahy masina, fenoy izay tsirairay avy eto androany. Aza velanao izay andeha amin'ny tanjaka sy ny herinay. Aza velanao izay tompo andeha amin'ny fahaizanay sy ny fahalalanay. Aza velanao izay mitsy no hita eto androany Jesosy fa aoka ianao. Vangio ny fonay fanahy masina. Vangio amin'ny herinao izay reo ketraka fanahy masina ampaherezo, reo miatrikady toloro vahaolana, reo tsy salama. Anao fanahy masina afaka mikasika ny tsy azo ny dokotera, tsy azo ny fagnafody kasina. Ainao atao zany fanahy masina. Androany aoka ny herinao anomboka hetsika eto, aoka ny herinao amanga sy hikasika ny tsirairay avy. O fanahy masina mila anao zay. Fanahy masina fenoy zay. Fanahy masina fenoy zay androany. Fenoy zay. Omeo hery zay. Atanjao no alikeky malemy. Atanjao no fiketaka. Ampahery zay fanahy masina. Anao le loharanokely, anao le tompokely. Aoka anao ameno anay androany. Tsy miherinay fanahy masina. Fa ianao fanahy masina mameno anay. Tsy afaka ny connecté amin'ny fampona izay androany. Tsy afaka ny connecté amin'izao fotoana izao zay fanahy masina. Tsy misy anao. Milanao isanandro zay. Milanao foana zay fanahy masina. Milanao zay mandavan-taona. Androany fanahy masina fenoy zay. Fenoy zay androany. Atoany amin'ny sandrinao zay. Fanahy masina no ametrahany fanahy. Ianao tokoa fanahy masina ny anterana. Hoany amin'iza moa zay fanahy masina. Iza moa zay olombelona tsy mahavonjy anay. Vola tsy mahavonjy anay. Ny arena tsy mahavonjy anay. Ny fahefana sy fanahy masina tsy mahavonjy anay. Fa ianao rery ihany no mahavonjy anay. Zany mahatonga anay sary miteny misory sy tarihy izahay. Fa ianao no antenainay. Ianao no ametrahanay ny fanantenanay sy ny tokonay. Satria ianao ilay afaka mamaly atinay, mamaly anay, ary ianao afaka manafiery anay, hiatrehanay izay zava-misy amin'ny fiainanay. Sandrata amin'ny avo-drindra no fanahy masina. Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Teneno ny eo akaikinao hoe hideran'Andriamanitra isika hoe. Mandihiza mihitsy ianao an'Andriamanitra, atao voan'i Jesosy ny fandihizanao fa aza atao ho an'ilay namanao akaikinao. Alléluia. Alléluia. Tehaka fotsiny aloha. Tehaka fotsiny aloha.
narena mitufikeleza nena wanitumpunareo miasa oh miasa aminiasa mtupulala zajipadala fatsfona kulna mire narena mitufikeleza nena wanitumpunareo samia falfanukai nisige aramaina belunaina Jesus, dia tanam cikawan panen mas, dia tanam kusikan desa cikan panung penajaman. Mas paradisa, bella madre che sai, sei mas paradisa, bella madre che sai, sono nei salvari, se mi tassi miaro, sono nei salvari, se mi tassi miaro. Simlanza falsi, sembra che ci voglia dare già. Simba mi simlanza falsi, sembra sparatissa. Bella madre che sai, sembra sparatissa. Bella madre che sai, sora nei sangari. Sono nei sangari, isni tassi miaro.
masonay mbola afaka mahita, ny sofinay mbola afaka mandre, zay mbola afaka mihetsika, indrindra ny fahafahanay mbola misakafo soamantsara sala amin'olona rehetra. Misaotra tompony amin'ny tompona ny mpavelomana, misaotra fanahy eo ary ny tsy fantanteranay tsirairay avy reto, mbola mamindra fo aminay foana ianao. Misaotra tompo ny amin'ny zavatra ataonao amin'ity hiraka misy anay ty, misaotra ny amin'ny zavatra velanao mitranga eto, misaotra ny amin'ny herinao mahagaga zay miasa eto sanandro sanandro, misaotra tompony amin'ny fahasoavanao, mankasitraka tompo, mideranao zay, mankalazanao zay, mankasitraka tatamalala. Misaotra anao Zaharirayo no ny fitiavana, ny aizinkitro ka nisy ahy indro efa nidirana azavana leibeno indro efa naposaka karavoravo e rini fui zay midera savana leibeno indro fana busaka karavoravo rini fui zay miderana. Androany fanamasinao amin'ny anaran'i Jesosy no iantsona ianao hiasa eto amin'ity toerana ity, ampianatra, ampahery, anokatra zay varavarana mihidy teo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy, ary na inaina tompo ozona sy fanozonona teo amin'ny fiainan'ireto zanako reto, tapana amin'ny anaran'i Jesosy zany zay mety hoendrika fahazarana ratsy, mitondra fahantrana, mitondra tsy fisina, mitondra fiemorana, roana amin'ny anaran'i Jesosy zany tsy anankely tsy anampahefana. Hotahina ny tompo ny fotoana androany, hotahina ny tokantranony tsirairay avy, hotahina ihany koa ireo zay manaraka anay en directa, hotahina ny zanak'iziona n'aiza misy azy amin'ny anaran'i Jesosy. Tahio tompo ny fandrenesana ny teninao, hotahina ny teny androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nasitsika tia tanana ho an'ny tompo, samy mahazo toerana isika rehetra. Amen. Mino fahasalama tsara daholo tsika. Ny fiadanan'ny tompo any eo aminao, hotahiny tompo ihany koa ny ankonanao rehetra. Misaotra n'Andriamanitra tsika ny amin'ny fatanteran'ny fotoanandroany, ary tsy adiniko ny mankasitraka anao zay mamaly ny antso isaky ny talata sy ny alakamisy, miarahaba antsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa eto ziona. Amen. Isaorantsika ny mpiandraikitra rehetra zay miara-miasa ny amin'ny fahatotosany izao fotoana izao. Isaorako ihany koa ireo zay mba manao partage ny vidéotsika, satria ilaina ihany koa ry avana ho antsika zay mba manao Facebook, mba miditra ianao amin'le page David Rakotonandrasana, miditra ianao amin'ny page Ziona Firaisana, dia chaque fois mba mandeha le vidéotsika dia mba partagenao le vidéo, mba asianao identification andreo namanao, indrindrandrindra asianao commentaire sy j'aime. Amen. Isaorantsika n'Andriamanitra fa misokatra ihany koa ny fitombavakantsika ary amin'ny Mega Église isaky ny talata sy lakamisy, mba asitsika bravo mafy zany zany hoe misy zany aty dia misy koa akagny. Talata sy lakamisy mandra-piavin'i Jesosy amin'ny raha lanitra. Dia mba visiontsika moa zany mois de juin dia mba feno hipoka Mega Église io. Zany fotsiny ve le amenina anao? Ataovy amenina feno hipoka e. Dia rehefa tonga io mois de juin io dia averintsika asina fitombavaka isaky ny alahady koa eto amboly madinika. Dia nento moa zany maraina be manomboka amin'ny 1 ora sasany, salama mahazatra antsika taloha regny, fa ny aria manomboka amin'ny 7 ora maraina. Tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra. Ary mampirisika anao za mba hitona namana hatrany raha sitrakao
mbala jaune amatsika. Isaky ny maraina zao misy fandarantsika foana mandeha agny amin'ny radio agny. Agnisan'izao ny agny amin'ny dreaming. Anao zay mba mitandregny radio zany rehefa mandraigny amin'ny enina latsaka fefany dia mba misy fandarantsika agny amin'ny dreaming. Dia misy koa amin'ny raha mijery anao amin'ny Facebook misy zay hoe Globi TV zay zay rahantsika amin'ny namana fanjahaina asitsika bravo mafia. Ya. Dia mandeha fa ny fandarantsika foana koa reo ary misy vidéotsika mandeha any dia mba manasa anao rehefa sabotsy ny andro mba mieno RTE radio RTE amin'ny sabotsy amin'ny valoral. Fa misy fampianarantsika koa amin'ny RTE isaky ny sabotsy tsy tapaka. Dia mirary antsika rehetrarehetra mba samby hiaraka hikolokolo an'ity hiraka misy antsika ity, mba samby sarotiny aminazy ity ary samby mba hiaraka andeha lavitra sy higoaka fahasoavana. Amen. Mila firaisan-tsaina ny asan'Andriamanitra, mila fifanohanana. Sorantsika ny tompo aloha zany fa dia nahazo batterie raiky vaovao ndraiky koa tsika io. Amen. Kome nataoko samy hafa mihitsy lokony amin'izay sabeka ataon'olo mbola le takagny any taty. Tainy tompo anena. Azonao le atao samy hafa. Ya. Misy namako zay mba mpivarotra sono dia izy mba magnome an'ireo. Izy hoe eto agny ozy pasteur dia zay fomba mba ireglenao anazy. Dia soragna ny tompo moa zany fa nameny an'io tsika io. Asitsika bravo mafia ho an'ny tompo. Ezahantsika tsaraigna trany ary na ity eto amin'ny zionamboly madinika ty ary mbola averintsika luxe be rehefa kelikely eo. Milamina tsara ianao miaraka amin'ny Jesosy. Amen. Mizatra mipetraka amin'ny raha tsara dia ny aketo. Satria ny lanitra zay hovantanitsika luxe be. Amen. Tainy Jesosy ane ianao. Zany misy fotoagna tena mba tafitiny olo tsy tia vavaka amintsika tony io zao misy problème. Tsy haiko tsony zany hoe ino araka le olany. Alen'olo ry avana miverigna mivavaka agnatin'ny EPP. Izy efa avy nipetraka misy tsara be kare. Alen'olo mandeha misitrika mandeha agnaty ranom-potaka le mambata kiraro regny. Toy zay mba andeha amin'ny efa tanteraka automobile sasany. Amegna sakafo. Tenenina akaikinao ino koa mbola tadiavinao hoe. Mba miezaka zay mivady eto mba mizara révélation. Ary ato amintsika misy délivrance isaky ny talata sy lakamisy. Misy fifadikanina rehefa zoma. Fa dia izy moa zay tsy aniregna olo koa ino fa safidy ny fiainana. Fa za mba mampirisika anao mba misafidiana hijanona eto ziona mandrakizay. Amen. Ny lesona zay hozarantsika eto androany dia anisan'ny lesona angeza be zay hitondranao lavitra makasika ny atao hoe ny zava-miafin'ny fahazarana. Amen. Apetrako aminao androany ny fanontaniana inona ny mba fahazaranao. Ity teboka anankiray ity dia agnisan'ny mamaritra fiainan'olona maro. Agnisan'ny afantarana ny olona anankiray na lehilahy izy na vehivavy mahatonga ny fiainanao ho tsara, mahatonga ny fiainanao ho ratsy dia apartirany fahazarana zay anananao. Ao moa ny misy manana bonne habitude ary ao ny misy manana mauvaise habitude. Fahazarana tsara sy fahazarana ratsy. Ary ny fahazarana dia zavatra fatao zay tsy mila bekona. Zany hoe miaigna amin'ilay antsoina hoe automatisme le olona. Karaha ataonao zao rehefa alina ny andro tsisy mitrerona anao hey matoria. Tonga dia mirozona ho azy ianao dia midodo. Ary misy tafiteny misy nenara koa fa misivy aligny ireo tsy dinika ozy ny sasany. Satria efa zatra matory amin'ny sivy alina izy. Tsy mila bekona, tsy mila tenenina. Ary betabe ny olona tafiditra anatin'izay sehatra anankiray zay. Ary io ravagna no agnisan'ny tsy atafidirany olona anankiray any an-danitra. Ny fahazarany ratsy. Ny fahazarany ratsy dia tsy inona fa io le toetra ota mitoetra ato anaty. Misy karazana fahotana zany efa mipetraka agnaty ao dia lasa tsy mety tsony raha tsy magnano an'igny. Tsy mety aminazy tsony raha tsy manao adalana
tsy mety aminazy tsony raha tsy maditra, tsy mety aminazy tsony raha tsy mandainga, tsy mety aminazy tsony raha tsy mangalatra. Io no agnisan'ny manakagna olona anankiray tsy tafiditra ny lanitra. Fahazarana. Betsaka nefa ny olona riavagna managna fahazaran-dratsy raha oharina amin'ny fahazarana tsara. Zany hoe raha ampitahaina matetika dia be lavitra ny mauvaise habitude ao anatin'ny olona anankiray raha ampitahaina amin'ny bonne habitude. Asio mozika mihitsy fa mangina loatra. Karaha irantsika igny fogna izay. Tapakevitry izao hanompo any Jesosy izao. Alléluia. Tsy tere miady zany la mozika. Amen. Fitahina daholo zany. Zay le izy zany. Tsy mila eritreretigna akory ny fahazarany fa tonga dia tonga ho azy. Ary na dia tsy nisafidina ho azy fa zatra fotsiny ianao. Nisy fotoana nresahako teto hoe ny mampiavaka ny olona mpanankarena sy ny mahantra dia fahazarany. Io zany mampiavaka olo raiky. Hoe iry misy olo raiky mivoatra be ny fiainany, tsy mivoatravoatra ho azy ny fiainany fa misy zavatra mahazatra anazy ao, zay lasa fanaony foana. Ary ity ny tegna mampalahelo fa ny fanaony mpanankarena isan'androny dia indray mandeha isan-taona mba ataony mahantra. Ny fanaony mpanankarena zany hoe ny fahazarany mpanankarena isan'andro, indray mandeha isan-taona mba ataony olona mahantra. Eritrereto zany fa mametraka différence amin'ny fiainan'olona maro ny fahazarany. Dia reveny koa fa na samy kristianina ara, misy hitanao mirehitra be fa misy le mbola mirorosaina, misy le mbola voataongan'olo mandeha miskidy nefa fa mpivavaka, misy mbola miaigna agnatina fahazaran-dratsy isan-karazany satria misy toetra ao, misy fahazarana ao. Dia mbola averiko eto indray mandeha ny fanontaniana, inona zao ny zavatra tegna mahazatra anao io? Atsika zany mila mba mijery an'izany isan'andro isan'andro. Raha mba dininao ny fiainanao, inona ny mahazatra anao? Zatra magnino anao? Zatra miady sa? Zatra mitady vola sa? Zatra mangalabadin'olo sa? Zatra mandainga sa? Sa zatra mivavaka? Raha zany mbo namaly hoe zatra mivavaka. Amen. Io zany nao mba jereva, io ane tsy mampivoatra fiainana ane dia tsotra hoe tsy vitatsika mba mandinika ny fiainatsika. Tsy miova mihitsy ianao raha tsy mba nanana fotoana ho anao. Ary misy fotoana mba nampianarako kely zay, za misy fotoana mba magnano TikTok. Tsy efako. Dia ino zao zavatra ataoko? Magnome lesona fohy kely zay foana za ho an'ilay mba mpagnano TikTok mba ataovy j'aime ny TikTok. Amen. Dia ino izy ianao? Niteny zany ray mandeha hoe mba tandrovo any fahasalamanao. Anao ve mba vineritreritra ny tegnanao io? Mba hikarakara vatana. Misy monko olo hoe lasa, maika hiasa e, maika andeha hitady vola, ilain'ny patron maika be hono izy. Dia rrrr, na hinan-kanina aby tsy efany. Ilain'ny toeram-piasana maika be hono e zao e. Dia ho zany ray mandeha hoe mba tsinjovo ny fahasalamanao. Ny toeram-piasana mahita olona solo anao rehefa tsy eo anao. Za mahafantatra olona zay vao maty, vao vetivety, efa nitadiavan'ireo olo andeha solo ny asany. Azonao izy? Donc tout est remplaçable. Tsika rehetrarehetra reo azo soloana daholo. Ny toeram-piasana afaka mitady spesialista mahay no ianao, fa ny fianakavianao tsy manana afa-tsy ianao. Ny vady aman-janakanao tsy manana afa-tsy ianao. Zay no nahatonga an'i Jesosy nampianatra hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao.
dika zany te hiteny Jesosy hoe mba efa nandinika momba ny tenanao ve ianao? Raha marary eo ianao moezan'olo, milahatra olo andeha amangy otraketo jusque Vagnarabiry asendraka ny pony raha fahafatesana ary ran'igny fogna zare milahatra. Fa ny vady aman-janakao ny fianakavianao mampalahelo. Ka matetika atsika dia tsy mba manana fotoana mba andinihana ny fiainantsika, andinihana ny tegnatsika, hijerevana ny momba atsika. Indraindray zany tafiditra amin'ilay fomba fitenenana hoe neninao tsy tianao fa nen'olo rakoranao. Ary zay nahatonga an' Jesosy Kristy koa nampianatra mazava tsara ho vavolombeloko nareo izy amin'ny andro ilatsahany fanamasina aminareo ao Jerosalema aloha. Zany hoe aminao manokana aloha. Zay vao Jodia, Samaria ka hatrany am-parany tany. Io ravagna aminahy mba agnisan'ny zavatra tiako amina culture tandroy. Za manko betaka agny, niaigna betagny. Reo na diso namandreo amarininy fo. No, aza mba azonady amin'io hoe. Ya. Na tratrana angalatra io, na tratrana agnina io. Alefanga ianao mandatsa-dra namandreo e. Fa mahita raha anao. Ary tsisy raha koragna ke fa nandatsaka rahanay ozy nalatsaka anareo. Azonao izy. Zany hoe apetraka an'zareo le solidarité. Fa nendray tsika tsy ohatran'izany, fa nen'olo tianao fa nenao ndraiky alanao. Dia zay zavatra zay tamin'izay tadidiko tsara rehefa mandeha miaraka mivoaka, mandeha mamonjy balle. Zay tsy miady amin'izay sambyzay zany. Agnontaniagna molo izy, misy signal zay agnontaniagna ananjy. Kofa tsy mahay mamaly izy fa tsy nama. Azonao le izy? Tsy le fomba fijery zay mba mila anagna atsika kristianina. Mila mifampiaro atsika. Mila mifankatia atsika. Mila mifagnome voninahitra atsika. Ny anarako zavatra betsaka zany misy isoragna an'Andriamanitra mihitsy an-tegna mba nandehandeha niridana lavitra tagny eo. Misy expérience-ndraha isan-karazany. Tainy tompo anenao. Tainy Jesosy zasianao. Dinio ny tegnanao. Mandana mba jerevo zany. Ok, anao zany manomboka androany ndraiky mba havoavaly tsara n'izao fanontaniana zao hoe inona daholo ny zavatra mahazatra anao. Mbola veriko eto ihany, nampatonga le rangahy anankiray lasa imbalo, champion du monde tamin'ny resaka fitendrena violon, dia nanomboka ny défier ny fahazarana izy. Zany hoe raha vao fantanao zany ny fahazarany ratsinao, dia mila manapa-kevitra ianao hidéfier an'ireo. Dia manomboka ahintsanao tsikelikely. Zay vao mahazo vahana le fahazarana tsara ao anatinao. Mivonona zany hidéfier ny fahazarana ratsy ao anaty. Aza mijanona fotsiny amin'ile titre hoe zany efa mivavaka e. Fandana mba jerevy ihany koa hoe inona daholo ny zavatra mahazatra anao. Mba efa nanontany an'izany ve anao tamin'ny tegnanao io. Fa ireny tompoky mamaritra ny fiainanao. Regny ny mamaritra ny hoavinao. Regny mamaritra ny tombambidinao. Regny mamaritra ny valeur anao. Tsy omen'olona tombambidy ianao. Raha tsy manomboka hainao manavaka ny tsara sy ny ratsy. Ary zay tompoky natsoina hoe fahendrena. Ny fahaizanao manapa-kevitra, fahendrena. Ny fahaizanao manavaka ny tsara sy ny ratsy, fahendrena. Tain'Andriamanitra zasy ianao. Tain'ny tompontsika e. Ka ndraindray dia adinontsika fa misy fahazarana mila levonina ao anatintsika ao. Misy fahazarana manomboka ialagna, ohatranao zatra matory foana amin'ny fiainana, dia mila mba ahegnanao kely ny torimaso. Ohatranao zatra mihinan-kanina foana amin'ny fiainana, mila henanao kely ny finanan-kanina. Ary hatramin'ny fitezantsika ny zanakitsika ara, mila lentika tsika tsikelikely anatin'izy ireo ny fahazarana. Mampianaro manao économie izy. Ohatra izy zany zao menao goûter foana isan'andro, dia mampianaro anazy, mampirimo ny goûter-nao. Dia mamanana vola kely anao par semaine. Ohatra ny zanakanao mety omenao 25,000 isan'andro. Ataovy hoe amen. Fay pasteur, bazarana 3 andro zay. Dia andana mba tenena izy, ny 20,000 hoe aprimo fa ny 5,000 no hoaninao.
Manaova hoe boatin-drakitra kely, dia vidiananao boatin-drakitra, ampianarana izy. Nefa raha anio hifady anina ampianarana, fa aloha ny volany apirimina. Alentika tsikelikely agnatin'ny sain'le zaza, fahazarana mitsitsy, fahazarana mitantana. Kane mbola kely maternelle izy efa économiste. Tainy tompo ianao, fahazarana. Ampirenao ny tanina kely nakaikinao, inona daholo ny fahazarana anatinao koa. Misy zao karazan'olona dia fa zatra mihitsy amina zavatra ratsy, amina zavatra tsy manjary. Ka reto zao mba misy fahazarana anankiroa zay nanangan'i Jesosy. Tao anaty Baiboly tao amin'ny Luka 4:16. Luka 4:4-9. Neny Jesosy Kristy reto mba atoroko anao zany reto dia mba andininao kely neninao mba karakory. Tsika kristianina nalaka n'le agnarana Jesosy Kristy. Donc zany ny zavatra nahazatra azy tokony mba ho fahazaranao. Luka 4:16. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe amin'ny anaran'i Jesosy, dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy, ary araka ny fanaony. Araka n'inona hony? Raha dika amin'ny Baiboly hafa dia hoe raha araka ny fahazarany. Alleluia. Ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy, ka nitsangana mamaky teny. Tanao zany, Jesosy zany dia nanana fahazarana mandeha tsy tapaka ny am-piangonana. Donc mba vakitsika kely amin'ny Baiboly teny frantsay dia mazava tsara aminao Luc 4:16. Ozy eto amin'ny anaran'i Jesosy. Luc 4:16. Au nom puissant de Jésus. Jésus lui répondit, Luc 4:16, afade. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, non, selon sa coutume, arakan fazaran. Alléluia. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Amen. Car vous m'avez dit pour le faire. C'est ça, oui. Davazava, quoi, David. Luc 4:16. Misy rahalahako zay tambola kely izy niditra tandragona fianakaviana dia oga misy mene to meny jiraha. Luc 4:16. Ka agnisan'ny fahazarana tsara ny Jesosy zao io mankao an-tempoly. Neny Jesosy zay neny Jesosy zay. Ny fahazaran'i Jesosy faharoa zay hitatsika amin'ny John 18. John 18. Donc mba vakitsika ho andreo zay mba manana Baiboly. Mba manana Baiboly nao dia mba vakio ny bokin'ny John toko fa 8. Jean 18. Ao tsara venao amin'ny anaran'i Jesosy, andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa. Jean 18, 1-2. Zay mivaky toy izao. Rehefa voalazan'i Jesosy sa nyteny izany, dia nandeha izy mba mpianany ka nihitany loasandrika Kidrona, ary nisaha teo izay nidirany izy sy ny mpianany. Ary Jodasy koa ilay namadika azy dia nahalala izany tany izany satria pakao matetika Jesosy. Mpagnino Jesosy? Pakao matetika. Zany efa zatra mandeha amin'ny toerana loasany Kidrona io Jesosy. Ino andehanany eo? Mandeha mitokam-bavaka. Donc zany Jesosy nanana fahazarana anankiray iny amin'ny resaka fitokanam-bavaka. Mba mampatsiahanao za eto, mbola tsy tara na zao anao vao hanomboka. Mandana mba misafidy toerana anankiray zay mba fandehananao mitokam-bavaka. Ho tapitra ihany zao ny taona. Mba efa nisy taona venao mba nitokam-bavaka. Mitokana mihinan-dasopy ndraiky fa ataonao. Fa misy koegninao mihitsy mitokana composé. Fa aiza mba toerana fitokanam-bavaka. Tainy tompo zasy ianao.
Jesosy dia nanana fahazarana mandeha mitoka ambavaka tamina saha anankiray. Ary Jodasy nefa matiny Jodasy par cœur mihitsy le toerany. Satria pako matetika Jesosy mba mampianatra. Dia raha jerevanao ihany koa Daniel, misy lehilahy anankiray antsoina hoe Daniel atao anaty baiboly tao. Amin'ny Daniel toko 5. Zay mba manana baiboly ndao mba vakintsika Daniel toko 5. Ny andininy 10 ka hatramin'ny 120. Raha izay ny Jesosy dia inona indray ny Daniel toko 5. Andininy 10. Amin'ny anaran'i Jesosy mivako toy izao. Ary noho izany dia nasainy Darius mpanjaka Sonia, nasiany Darius mpanjaka Sonia izany lalana isididy izany. Noho ny fantatry Daniel fa efa voizy Sonia ny didy, dia nankao an-tranony izy, ary ny varavarankeliny tranony ambony nanandrify amin'ny Jerosalema, dia nivoa koa intelo isan'andro no nandohalika ny vavaka sy ny saotra teo anatreh'Andriamanitra izy, satria fanao ny hatramin'ny taloha izany. 3 fois par jour Daniel. Ianao zao mba 4 fois par jour anao mivavaka. Satria efa fanao ny hatramin'ny taloha izany izy. Amin'ny baiboly teny frantsay. Alors cet homme entrèrent tumultueusement et ils se trouvèrent Daniel qui pria et invoquait son Dieu. Efa fataony zany ao amin'ny 112 amin'ny baiboly teny malagasy dia tonga dia azavainy mihitsy hoe satria efa fataony hatramin'ny taloha izany. Efa fataony. Nenao zao ino mba fataonao? Da iny tompo zasenao. Daniel koa zany dia zatra mivavaka. Davida mpanjaka impito isan'andro izy mankao an-tempoly. Impito. Mpanjaka, président de la République, impito mandeha amin'ny tempoly isan'andro. Donc zany ny olona revagna tsy mahombyhomby fahatany, tsy mandresindresy fahatany, fa manana ny fahazarana izy. Matoa misy olona anankiray mahay mampidi bola be amin'ny fiainana, misy raha mahazatra azy. Matoa fiainan'olona anankiray miroborobo be, misy raha mahazatra azy. Fa matoa koa ny olona taraiky zatra tsy mahandro. Efa zatra fofonkoditra, zatra maloto. Fofony nelikana karaha tsy mahimbo loatra. Mahimboimbo ndraiky fa mahimbo loatra. Fa mahazatra ananjy eo izy zany dia tavela eo. Satria izay zavatra mahazatra anao, igny mamaritra fiainana anao. Tsisy ankoatran'izay. Satria fanao ny hatramin'ny taloha zany izy. Da iny tompo zasenao a. Amen. Ka io fahazarana io dia fomba fanao izy io. Zay miverimberina matetika, zay tsy mila homanina, tsy mila sainina akory, fa tonga dia automatique. Misy zao tovolahy fa zatra manjengy viavy, koa fa mahita viavy izy fa tianjengy fo. Ya, misy tovovavy koa karaha zany, fa mahita tovolahy dia fa karaha vagnitika ke koa izy. Efa zatra hoy izy rajao. Efa zatra hoy ny rajao. Ka agnaranao tsy rajao ka le efa zatra koa anao. Mila magnovy ianao. Ary izy io koa tsy vitan'izany fa hetsika anankiray zay lasa fombanao. Ary lasa tsy tonga saigna aby ianao hoe io aniny zavatra fataonao e. Za zao matetika teneniny madama anazy zany rehefa le mitoroteny dia karaha tia hampiakatra ceinture fo. Dia izy mantsena magnino moa izy patalogolo izy karaha tapaka alifa. Dia fahazarana. Aloha izy. Ia. Lasa fahazaranao le izy dia karaha ohatran'ny karaha misy raha tia amboarinao fo aketo. Tiany sasany hitako indray ny dada. Le na hitanao fa ninao tsy mbo hitanao. Fahazarana. Misy olona zao fa zatra miteny mafy, dia tsy conscient mihitsy izy hoe mivasavasa nge izy le miteny io e. Dia raha mba teneninao azaho mba sy teny zany dia mafy aozy.
Satria na izy ary zany tsy conscient mihitsy amin'ny raha ataony. Satria efa fahazarana izy. Manako manko ny olona rehefa miteny dia lazaina rehefa mivazavasa. Fa maninona mivozavoza? Tainy tompo ianao. Io ihany koa zany dia mety ho tsara ary mety ratsy. Amin'ny lafiny ara-panahy sy amin'ny lafiny ara-nofo. Misy impact zany. Raha anao zatra raha tsara, misy impact amin'ny ara-panahinao ary misy impact amin'ny ara-nofonao. Raha anao zatra raha ratsy, misy impact amin'ny ara-panahinao ary lasa misy impact amin'ny ara-nofonao. Rehefa tsara regny olona zatra mifosafosa namagna regny. Fa io tsy mahazo aigna raha tsy mifosa olona. Tsy mety amin'ny io raha tsy mikalominy kely. Efa zany mihitsy izy. Tainy tompo zasy ianao. Enkany mba misy olona ovan'ny tompo androany hariva hanomboka hanana fahazarana tsara. Alleluia. Tainy tompo zasy ianao hoe amen. Io riavagna matetika miteraka tsy fahombiazana raha vao fahazaran-dratsy no misy amin'ny olona anankiray. Ny freiner fiainana. Mahatonga ny olona tegna hiverina any amin'ny zéro tanteraka ny fahazaran-dratsy. Satria mitovy amina ravina saonjo hidignandrano. Ny ravina saonjo na hidignanao rano ara tsy lehana. Mamantagna foagna rano igny. Ka raha ny olona manana fahazaran-dratsy nandeha afindranao firenena ary izy hipetraka efa natirany fa seconde natirany mihitsy le izy. Ohatra izany zao zatra malakilaky tagnana. Na afenonao vola be posin'io ty angarongaro posin'olo fo izy. Ohatra izy zatra mandenga. Na de efa mandeha 4x4 izy ty andenga fo. Satria efa seconde nature le izy. Na efa manambady, tsy fanambadiana magnaovan'io. Fa Jesosy Kristy mila raisinao. Fanamasina mila ekenao hitarika anao. Ary tsy vitan'izany mila misafidy toerana ivavahana ianao. Satria misy toerana ivavahana dia natokana hanokana ny ara-panahinao. Misokatra le ara-panahy. Satria ny toerana ivavahana ne mitovy amin'ny anao misafidy boky vakina koa e. Azonao? Tsy ny boky rehetra vakinao no mamaly ny fanontanianao. Samy livre ny agnarany. Tainy Jesosy ane zasy ianao. Donc ilaina ny mahay misafidy amin'ny fiainana. Mba ahafahanao mivoatra, ahafahanao mandroso. Tain'Andriamanitra ianao. Ka reto mba misy fahazarana mba hatoroko anao mialohan'ny isarantsika amin'ity hariva ity. Voalohany indrindra, ndana mba vakio isan'andro ny baibolinao. Nanao tsy magnano amen satria tsisy baiboly. Dia na hagnano amen baiboly tsisy mbako nanjy. Ndana mba vakio isan'andro ny baibolinao. Dia avy eo mba mianara mba miaino an'Andriamanitra isan'andro. Mianatra, miaino an'Andriamanitra. Ohatra mba mandraigny andro mba maka concentration kely anao. Za Jesosy mba te hiaino anao. Mba mitenena aminanao Jesosy, mba mangingy hely anao, mba mitandrinike. Ataovy matetitetika zany dia ampagnarao etaeta fa hitanao fa manomboka hibitsika aminao Andriamanitra. Ary ny fomba hitenen'Andriamanitra tsy voatery feo fa mety sary, mety soratra. Mety amin'ny alalana radio, mety amin'ny alalana hira, mety amin'ny alalana famakian-teny. Fa manana fotsiny fahazarana miangavy an'Andriamanitra hoe mba mitenena aminahy Jesosy, inona ny teny ho anahy androany. Ataovy fahazarana zany, fa possible aminao ny hitenena an'Andriamanitra. Amen. Fahatelo, manana fahazarana hivavaka farafahakeliny adiny ray isan'andro. Pasteur, nakirak parang yung tingi. Simbala valuat sa pastera. Agi nor ko naman vitam kurang kami dead ang tanan sita. Kires kam nandreman no vet sis kilimits. Mianara. Mi vavak. Mi resa kam nandreman farafakilin adin raisanan. Tayin tupe no.
Mba andana moa anao raha mifamatra zany mba enregistré ho isika anao mikoragna zany dia asivy dictaphone io. Dia ho hitanao am'izay le izy hoe ay adiny firy anao miresaka isan'andro. Dia fa maninona ianao ny tsy mba mahavita miresaka amin'ilay Andriamanitra tomponao, ilay Andriamanitra afaka miaro anao, Andriamanitra afaka magnampy anao, managna fahazarana hivavaka adiny ray isan'andro. Dia avy eo managna fahazarana mba hifadianina indray mandeha isan-kerinandro. Vitsy ely vakalavely. Pasteur tsy tsara velatsif tsy efako e. Za tsara ny ady tambary. Anovonare pastery. Narefa ny ady tavizita loloata. Ta iny tompo ianao. Mila managna fahazarana mba hifadianina indray mandeha. Zany ane ny antony agnanovantsika fotoagna aketo isaky ny azomay. Sao de verina refa ino ndraiky andehanan'olo aketo isika zomay. Fitezagna fanahy, fitezagna vatana, fitezagna saigna. Ilainao zany, ilaitsika rehetrarehetra. Atao fahazarana zany raha te hitombo anao. Fa raha tsy zany anao mijanona zazara-panahy fogna. Raha tsy zany anao lasa tsy managna force spirituelle. Ta iny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra. Amen. Da avy eo managna fahazarana tsy maintsy mihaino toroteny na fampianarana isan'andro. Atao fahazarana ny mihaino toroteny. Za aloha dia tsy mahazo aigna za raha tsy mihaino fampianarana. Ny naneny anahy dia tandrinesako, na hanenin'olo io tandrinesako. Ary za mampirisika foana aketo matetika mba magnantogna an'ireo teknisianareo dia mba asivo toroteny agnaty telefoninao, mitondrasa carte dia mba magnomeza volan-jare. Tsy ataonao tahiny tompo fogna jare. Tahiny tompo ana Zino ho jare tamin'ny pasteur Zino taky. Mbola ataony Zino koa. Ilay karaha namiany Zino igny anahy pasteur ao jare. Mba mahalala fomba. Mba magnamia raha tsy raha hoe amen fogna amen. Managna fahazarana mba mihaino toroteny, mba mihaino hira fiderana. Mba zava-panahy zany isan'andro, mba misy zava-panahy miditra agnatinao akao. Ta iny Jesosy ianao. Amen. Dia mba managna fahazarana tsy maintsy mamaky boky. Tsy maintsy mamaky boky. Za dia agnisan'ny mahazatra anazy aho agnaty telefone koa fa misy boky. Misy groupe zay ato resaka boky fogna. Izy daholo jiaby reo boky. Agnaty telefone koa. Zany hoe namba misy 20 taogno za mamaky boky. Misy fo. Misy zany hoe reality of spirit, prophétique supernaturel, prophétie officielle, isan-karazany mamaky boky. Ny olo mpamaky boky feno hevitra agnatiny ao. Feno fahalalana. Zay mahatonga anahy na tsisy baiboly na tsisy boky eo, afaka miresaka aminao adiny 10 za. Na tsisy note na raiky. Hoe ampianatra adiny 10 mbola managna fampianarana tsy lany. Satria mpamaky boky. Ta iny Jesosy ianao. Ny antsika rehefa boky tsisy sary dia fa tsy mety amintsika. Nisy fotoagna za teto nivarotra boky nakajiny fogna raha io tsisy nividy firy. Ta iny Jesosy ianao. Mety mbola onontany izy ndray andro. Raha amintsika pasteur tsy mba misy boky ngary iny ao. Ampiangonana koa leloha io e. Hoe dia velo bazary kely aloha ika hitadinga. Ta iny Jesosy ianao. Amen. Atao fahazaranao zany. Amen. Ary mba managna koa fahazarana anao fifadikana lavalava. Zay mahatonga antsika isaky ny voalohany taona tsy maintsy magnano 21 jours. Tsy maintsy igny sosiny mbola tadiavy. Mba manao fahazarana. Ary antsika zao anokana fotoana anankiray naovantsika alimbavaka agny amin'ny méga église agny. Iaraka agny antsika jusque mandray. Mivavaka hideran'Andriamanitra.
Korotantsika mihitsy fanjakan'ny satana io. Dia ampiroborobotsika ny fanjakan'ny lanitra. Mila atao fahazarana daholo zany rehetrarehetra zany. Amen. Amen. Dia manana koa fahazarana milona ao anaty vavaka maharitra. Anaty vavaka maharitra. Fa tsy vavaka malaky vita io. Misy fotoana anao tena mivavaka maharitra. Za misy fotoana za rery magnano alim-bavaka. Za rery. Matory daholo rehefa dia manjanako za mipetraka. Ropa sakata poposikata. Ndraikindraiky karaha miroziny ely vakeo mifoha koa. Ya. Riatigna foana ilay izy. Atao fahazarana. Ny sasany moa raha vao mivavaka miroziny dia efa sao dia misy devoly zava. Nagnino? Natory za nivavaka. Non, nofa mandraha anao ko tsy atory. Anao tsy matory edy mahagaga. Reraka anao dia matory. Fa tsy hoe raha vao nivavaka anao natory dia misy devoly. Non. Toizy foagna atao foagna. Ny olo sasany raha tsy mahavita magnano vavaka miroziny karaha anao. Da iny tompo anao. Aza mba asiagna fagnamelohan-tegna zany fiainanao raha te-handeha lavitra anao. Isory agnatinao fagnamelohan-tegna. Zay magnameloka anao rehefa tsy fidiny anao koa mbola agnameloka ananjy koa. Da iny Jesosy zasy anao. Teneno amin'ny anao karan'izany miaraka amin'ny papa Davida hoe. Da iny Jesosy anao. Satria tsika handeha lavitra. Amen. Fianaragna izy to tsisy olo fa zatra izy to lery takibondreny zany. Nare samitra lery tagnaty kibo mpivavaka. Tsisy olo zatra zany. Ndefa somreny kitrola dolo atsika jiaby vao niherigna ila kitondriky. Atsika jiaby reo manomboka amina mitagna mikoroto. Zay vao nihery. Sa tsy marigny zay. No kiko tany tonga anao ny tantaregna kiaka foagna andro fa atsika zany magnatsara fiainagna atsika tsikelikely. Zany mahatonga na mampianatra anareo de A à Z. Atoroko hatramin'ilay efa fantanareo mbola hery koa ampianareo. Satria izy aherikerigna igny vao may tadidinao. Ay ve zany. Da iny tompo ianao hoe. Da iny Jesosy zasy ianao. Dia aveo rehefa andeha hitokam-bavaka dia ataovy olona même sexe aminao miara-mibavaka aminao. Raha ohatra hoe andeha hitokam-bavaka fa tsy mety olo lalasy viavy andeha hitokam-bavaka ankoatra hoe mpivady. Ka hoe andeha hitady ranabavy am-piangonana gato reo andeha hitokam-bavaka hiaraka aminao tsy mety. Na mba samy mpandroky devoly nareo. Maheno ve nareo? Izy zany tsy mety io reha vao sexe opposé io mandeha mitokam-bavaka. Fa atao ohatra hoe lehilahy anao dia lehilahy tadiavo iaraka hitokam-bavaka aminao. Mifanoto loha anareo tsy magnino. Viavy anao tadiava viavy iaraka hitokam-bavaka aminao. Fa tsy tompo amiavarana dasy mba iaraka amina tendrombohitra e. Aha. Dia aveo andeha malakilaky kely tsika. Ndana mba manana fahazarana mamorona zavatra iresahana amin'ny vadinao ho an'ilay manambady zany. Ya. Manana fahazarana mba iresahana amin'ny madaminao, iresahana amin'ny ramosenao. Io no teboka nararaka ny Eva. Tsy ampiresadresaka. Tsy mba iresahany Adama izy. Lozany Adama mamaky baiboly fo. Alléluia, ny Adama regny jusqu'à partanagna. Halleluja! Fa io tsy mikoragna amin'ny Eva. Dia ny hafarany inona ozy nareo? Andeha tagnaty ala tagny izy. Andeha eky aho. Ozy. Elako anao. Lasa izy. Tonga tagny amizay dia narabeny mantongory mo. Ako raha sapela. Ozy mantongory. Akory sara tady volo. Ozy belarany. Da sara mero hitady volonao. Ozy menarany. Ia koa izasa. Nitoy resaky. Nitoy fezay.
io nararaka ny eva io tsy ampiresadresaka manque resadresaka ka misy fotoana mba ilaina vie de couple ilaina vady aman-janaka mba iresahana fa tsy isan'andro very fogna lelanao mba misy fotoana izy very fo malaky hita fa le ny sasany izy very le tamin'ny herinandro igny jusque niany tsy hita azonareo le izy ilaigna zany le mba miresadresaka ry havana ya zany anareo de ampiresahako reo ampiresahako reo isan'andro sangisangiko reo anaovako resaka misy fotoana zay mba miaraka mivangivangitaka akio ilaigna zany satria tsy normal anao raha ohatra hoe bon pour les autres mais mauvais pour la famille tsy tsara zany mba managna fahazarana mba hamorogna zavatra resahana mivady aman-janaka ohatra zao ny vehivavy dia ny zavatra tegna tiany indrindra dia ny resahana na zavatra tsisy dikany areo volagnina aminao vehivavy dia efa mety aminareo ohatra anao mizanany oa karaha nedina tsikotsikorognanao dia efa tiany edy arandrananao karaha resahana da iny tompo ianao dia avy eo mba misy fotoagna mba atokany ho anjareo mba manokagna fotoana mba miaraka tsy haiko sy milalao nareo magnino nareo mba manokagna fotoana mba miaraka midôlager nareo mba manokagna fotoana ho anjareo ianao ta iny tompo ianao ta iny Jesosy ianao dia avy eo mba mila managna fahazarana magnano repos mba isak'indro anao mba repos mba managna fahazarana magnano repos hoe zany ihany mbo alakaigna hely ilainy vatagnanao izany zany mahatonga an'iregny tanao le tamin'ny mbola nianatra misy le hoe récréation satria misy fotoagna tapitra limitiny vatagnanao io ary misy fetra ny zavatra azon'izy io atao fa sinao io lasa taraiky tanteraka donc zany agnatiny selantsika koa misy zavatra mila récréena misinao ary ny sela agnatin'olo raiky dia a partirany amin'ny ray maraina ka hatramin'ny telo maraina ny fotoana fiavaozany agnaty akao dia nefa amiregny matetika zay maharatsy be n'ity resaka Facebook sy ny namany ty resaka internet ty dia rehefa fetsy be am'izao le mpandrarana azy io fa manomboka amin'ny 7 alina misy zavatra misy offre ataony gratuit amin'igny mihitsy nefa ny tokony atorianao agnavaozana an'le zavatra agnaty ao irecréena an'le zavatra naturel dia ny ankamaroazan'olo zany tsy ampy torimaso raha voiny foa anao tsy ampy torimaso dia lasa dindery anao tsy afaka mba mikarokaroka isaigninao io any anao mandeha androtoandro io zany zavatra efa tranainy be agnatinao akao fa anao le matory igny mba mahazo repos le vatagna dia zavatra vaovao tanteraka ndraiky no entinao mandeha miatrika ny tontolo andro zay le mba ilagna hoe mba misy fotoana mba managna fahazarana mitsahatra alleluia za rehefa mitsahatra zay tsy azonao lingilegnina za io za tsy mialamiala keto zany ihany mitsahatra ary za rehefa mivolagna hoandry zay dia tafandrana mifiry na mifiry zake koa ivolagna hoandry tafandry zake koa roandry za izy tonga rehefa dia majalaka raiky gaga za rehefa mifao lasa daholo zao zao herigny hoandry dia matory any aho satria fantako tsara misy zavatra mila avozinao anaty ohatrohatran'izany mila managna fomba fijery sy fatakaragna salam'izany zasy ianao amen dia mba managna koa fahazanana mba hijoro vavolombelona amin'olona mbola tsy nova fo témoignage ny fitoriagna filazantsara tsy voatery mitondra megafone fa milaza ny fahatsaran'Andriamanitra milaza andreo zavatra tsara mba efa nataony tompo taminao za raha vavy taloha karanjao za
fa za zao no vandy hatramin'ny vavako tegna regniko hoe nisy vao maregnan'igny izy dia ozy hoe aiza anao mivavaka dia anao amin'izay vake miteny ndo fa hiaraka aminanao dia atoroko anao lay izy zay ny atao hoe mitory filazantsara fa tsy hoe mitady costara za mara mbola hitady costara maloha tsy mila costara zany tsy mila mégaphone koa zany tsy mila mitsangana agnarabe zany riafa malala-tsaina amin'ny tompo tonga eto mo Jacques Lodikely Jesosy zay mitory filazantsara amienina tsy voatery ohatran'izany fa mila manana fahazarana ianao mba mijoro magnano témoignage na tsy témoignage nao ara na témoignage agnaty baiboly ato na témoignage efa regninao nenao mo vao may tsara amen mila manana fahazarana ijoro vavolombelona amin'olona mbola tsy nova fo dia aveo manana fahazarana tsy tia misambo bola amin'olo manana fahazarana tsy tia misambotra vola mitrosa amin'olona dia aveo dia malakilaky kely tsika efa tapitra fotoana antsika efa mihoatra mila manana fahazarana mba maka fotoana isan-taona mba handrenesanao ny tompo isan-taona anao zany mba miteny Jesosy io ino mba mesazy omenao za amin'ity taona ty raha kristianina ianao tsy manana an'irety fahazarana reto dia milaza aminao fa mbola tsy mandroso zay ny ara-pananao tsy mivoatra maheno ve nareo raha kristianina mivoatra ianao ho avy zao ny taona 2024 dia mamangata Jesosy io inona ny teny ankoatran'lefa omeny tompo atsika amintsika zao amin'ity taona ty dia hoe année d'alliance nouvelle alliance fanekena vaovao azonareo zay mahatonga atsika isam-bolagna misy agnarany foana le volany mangataka amin'Andriamanitra fa ianao en personne ndana mba mangataka amin'ny tompo Jesosy io inona mba teny omenao ana isan'andro isan-kerinandro isam-bolana isan-taona amen hoentiko lavidavitra kely ianao androany mba hiovan'ny fiainanao ary agnatin'io tegna azonao atao tsara miataka kely mihitsy miala kely le toerana mahazatra mivavaka mitokam-bavaka manao retraite spirituelle magnotany an'Andriamanitra directive sy ny fitsipika isan-karazany dia aveo manana fahazarana mba mampirina vola manokana mikajy vola mba manao économie forcée fa tsy zay tonga kely lany daholo io tsy magnino na 1000 francs io vao nomaly za vao nampahery olona miasa amin'ny toerana anankiray izy za pasteur izy mandeso mavaka fa tsy mety mba manana vola ampiasaigna zany mihitsy ozy izy dia mba nagnotaniko izy nataoko kirodamo kely izy zany efa ozy izy mahazo 200 000 francs par semaine amin'ny patronko ankoatrany karama izinao 200 000 francs par semaine amin'ny patrony ankoatrany karama dia za mantsy anazy i 200 000 francs par semaine anao io zarevo roa 100 000 azaky tigna mihitsy fakadio firy semaine moa ny herinandro raiky ny volagna raiky donc zany raha mikady 100 000 fois 4 400 000 dia ataovy fois 12 ohatriny zany fois 10 fotsiny izy fa 4 millions raha navita nagnano an'izany ianao nataonao forcé le izy agnatin'ny telo taogna anao fa dembal andao izy 4 millions ataovy fois 3 firy zany 12 donc zany ianao possible aminao zany resaka par semaine le resaka eto fa tsy par jour fa atsika zany le initiative atsika mba hanagna fahazarana hiary mihitsy ny tsisy mandigny olo agnamia olo tsy agnamianao zany ary zay mampiavaka ny olona rehetrarehetra zay toe-tsaina mba hikarokaroka sy hivoatra zay ny tsy anagnany aminany zany samila zany lasopy amin'ny marika zany samy miala aminany zany vola roa alina zany tsy ampy hoaniky zegny tsy ampy ataoko magnany zegny be fitro aozy
ilany ny nananao paty zay kele tsika bonina rifona laky feno ka manakajinao izy zany mba nangalanao manakajinao efa lasa lavitra anao za milaza aminao tsy voatery varim-panagnana anao satria natoroko anazy te izy vao tonga saigna marina izy raha koragninao zany karaha manao za ino zao tsy roa aligny zegny karaha manao ny anaovanao dépense anao fa ity raiky ty 200 000 par semaine nao ny azony zarevo roa 100 000 mety hoanihoaninao tsy haiko anaovanao ino fa 100 000 tsy maintsy akajigny ny agnarany ary zay te hianatra an'izany moa ho avy tsy ho ela ny école des solutions andeha agnatoro secret anao koa za itsy ho ela iaonany afahanao manomboka amin'ny zéro jusque anao misy milliard ampelatagna tainy tompo ianao ary atsika tsy mitoro tsisy porofo tainy Jesosy sasy ianao tain'Andriamanitra ianao mampirina vola alleluia dia mba managna fahazarana manao dimy tsy lagalavelona mafy zareo igny zao mety hoe amevagninao indrindra nefa miankina betsaka amin'igny ny fiainanao tainy Jesosy zasy ianao mba managna fahazarana mamita ny adidinao atsika rehetra zao nandrendregny le carte partenariat regny mba zatra mba miregle an'izigny normal avenao arak'izay mba efa nifanekenao tampitompo fahazarana ny tompony ametraka fahazarana tsara ao anatinao ary mba managna fahazarana mba miaro an'ity fiangonana misy atsika ty nen'olo tsy amian'olo anao le mba fa misy anao io mba tiavo ataovy zay ampiroborobo azy ataovy zay ampandroso azy ary amin'ny asabotsy zao tsika mba manao assemblée générale kely tsika agny amin'ny méga église dia amin'iny mba samy mba mitondra zay mba karazana sakafo mba azony indesigny gnano pique-nique kely akagny tsika sabotsy après midi ao a amin'ny sabotsy zao zany avion ma amin'ny 3 tolakandro rendez-vous-tsika ary amin'ny méga église ya atsika mpiandraikitra rehetrarehetra zany tena obligatoire amin'io a dia zay na tsy mpiandraikitra ranao fa mba te hiditra agnatina andraikitra mba miaraka mivorontsika andamina tsara tsika metraka paikaditsika hoe tsika mpandrosoagna ny asan'Andriamanitra vonina avenao mba ho tonga dia mba amboaro dia n'izao programme anao amin'ny asabotsy ho avy zao a agny rendez-vous-tsika amen na mba ilazao ny namantsika ampitao amin'ireo havatsika fa tsy ambelatsika raha tsy mandroso ty asan'Andriamanitra ty amen na hitsangantsika hisaotra ny tompo hiaray vavaka misaotranao zay Andriamanitra rainay tsara indrindra mankasitraka raha mbola afaka nivory teto zay androany midera sy mankalaza ny anaranao zay manome voninahitra anao zay satria ianao le Andriamanitra El Shaddai Andriamanitra ny tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka ankehitriny tompo dia misaotra anao manokana raha mbola nomenao tombonao ndrom-pahavelomana afaka niona taminao teto androany misaotrany amin'izany fampianarana angezabe izay nomenao anay zany apetrakay aminao tompo no aviny ty fiangonany ty ankininy aminao no aviny tsiraray avy ta io Jesosy eo ny zanakao tsy ankanavaka na ny ampitan-dranomasina na hito Madagasikara na izanaiza misy azy nanaraka nyty video androany ty dia oka ho isy kasika ny fanamasina nova ny fiainany oka tompo mba metrahanao fahazarana tsara izy meo anay le kapasité afahanay mba mandinika ny tenanay mba hitombonay atrano mba tonga anay tsy ho zaza tsony Jesosy a fa mba hanagna etaeta zavatra tsara miaraka aminao misy saotra tompo mankalaza anao zay ry tompo zanaharinay manaty tsaotra iza fa efa novelomina ka tratry zao anio izao ry tompo naty tsaotra iza fa efa novelomina ka tratry zao anio izao avie ianao asa devariana avie asa devariana ni aizine falazy zao mazava no naposaka evonigo ny hotana ka azava ny evitao ni aizine
zamanona bosakao le vonikony otana ka azavany elitao avie ianao aza de variana mindie avia ianao aza de variana Deraina, ianao rira Deraina Jesu tompona Deraina ny fanaiko Deraina fampanisi soa Deraina Deraina Jesu tompona Deraina ny fanaiko Deraina fampanisi soa avie via ianao aza de variana avie via ianao aza de variana niasana sanay atao anio andreo nangamatay atao voninahitra andraisanay niantranao niase andreo nangamatay atao voninahitra andraisanay niantranao avie mitondray beboly asa de variana avie asa de variana sotonzao amen afaka mahazo toerana vetivety-tsika misaotra ny tompontsika rehetrarehetra ary misaotranao a zay tsy mafoy an'izao iraka misy atsika zao za de fier aminareo jiaby ary faly a ny amin'ny fisinareo zay manotro nay atrany ery lehibe ho anay mivady ny fisinareo ary tianay be foana nareo amen za de tena faly za mahita an'le misy karazan'olo tena hitanao tsy miala mihitsy eo foana izy na magnoragn'andro tsy miala mihitsy izy amen mbola ho avy fotoagna za mbola agnamboatra certificat de mbola misy omeko certificat mihitsy anareo tena marina le zany e certificat na tsy miala amen nao za senao aga tanteraka fanatitra raha niomany anao de mba raisy mifanatitra ao androany de mba andao mba ankalaza ny tompo amin'ny fo feno fitiavana amafy ampifaliana ary de tena anolotra ny ampafolony am'izay mba nitahiny tompo anao ianao andriamanitra ny hitahy anao de azadigno ny fitsangatsanganana zay ataon'ny vehivavy a amin'ny 29 mars ho avy zao ny frais moa araky ny efa fantatsika 50 000 francs na 10 000 ariary de samy mitondra sakafo sahaza anazy pique-nique le ho ataonareo a de mba miomana zany vehivavy tsy agnavahagna io rehefa vehivavy